fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andria Nirina. Fifandraisana 033 40 324 74. Fanany voninahitra. Azo faranana tsara ny fahamombana eo amin'ny fiainanao. Minoy ianao ny zavatra lazain'ny Baiboly. Raha mino ny Baiboly ianao dia tokony hanetsika finoana raha mahita tenin'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly. Ao amin'ny Exodus toko 7:20 andininy 5:20 sy 6:20 dia milaza fa manompoa an Jehova Andriamanitra reo dia hitany ianinao sy ny ranonao izy ary esoriny aminao ny aretina sy hisy ho afa-jazanao momba ao amin'ny taninao tanterahako isanao. Zay no voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Misy condition rehefa mila zavatra ao amin'Andriamanitra. Izy tsy ny tena mangataha amin'ny Jehova eo afaka amin'ny fahamombana ihany. Possible ny azahoana zavatra rehefa mangataka ianao. Fa rehefa fahamombana no resahana amin'ny ankapobeny dia mila miverina ianao manompo an'Andriamanitra. Osa zay manompoa an Jehova Andriamanitra. Dia hitany ianinao sy ny ranonao izy. Raha manompo ianao dia hitany mombanao Andriamanitra ary esoriny aretina. Dia hoy izy hoe tsy hisy ho afa-jazanao momba ao amin'ny tany. Maro amintsika mijery anay amin'ny zao. Maro aminareo mahita ny fandarana ity momba ao ny momba sy manana anaka misy. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe stérile. Stérilité dia mizara. Ny stérilité dia miseho amin'ny fomba maro. Ny fahamombana dia miseho amin'ny fomba maro karazana. Ao tsy mety mahavanona anaka, ao tsy mety mahavanona tokantrano, momba raha tokantrano. Ao ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra tsy mety mambokatra amin'ny asan'Andriamanitra, tsy mahazo olona andeha hanompo an'i Jesosy. Fahamombana daholo ianaran'izany. Miantso anao sabotsy alahady avy zao 2 andro fahamaranana ny fahamombana. Fahamaranana ny fahamombana ao amin'ny maison de la culture ny sabotsy 7 Desambra 20 manomboka amin'ny fito sasany marana hatramin'ny 20 ny alahady ndray an-tany Masatsy amin'ny fiangonana Fanahy Voninahitra 20 metatra miala eo amin'ny bazary lalana miditra tsara amin'ny Valimara. Fahamaranana ny fahamombana. Miantso anao andeha hanompo an'Jehova. Manazava aloha eto Pasteur Isidore sy mpimasy ka hiantso anao mikarakaraina. Pasteur Isidore lehilahy soran'Andriamanitra fanazy. Hiantso anao anaton'Andriamanitra, anatona n'Andriamanitra. Raha minon'Andriamanitra zay triko aminao ianao. Jesosy avy Nazareta no anarany. Tsy manery anao hanompo azy, fa raha resy lahatra anao hanompo azy. Ilaza aminao raha hivavaka hiantso azy anao dia hanomboka amaly izy. Raha tapa-kevitra anao hanompo ary hametra tanana aminao mino ny hery ny fametrahan-tanana, mino ny yako ny fametrahan-tanana, mino ny vokatry ny fametrahan-tanana. Manomboka hifarana ny fahamombana io aminao. Hiala ao anatinao ireo zavatra mahatonga anao momba
ohatra rivotra ny anaty sanay, fibrome, kista, loto any anatina trompe, mety efa nesorina ny tranonjanaka ao. Fa ny Andriamanitra Jesosy avy any Nazareta zay toriko aminao afaka mamorona tranonjanaka vaovao satria fantatra amin'ny anarana mpamorona Jesosy Kristy. Genesis toko voalohany andiny voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, zany hoe mpahary izy, mpamorona izy, miantso anao aho. Fahamarana fahamombana miaraka amin'Andriamanitra. Ireo lehilahy sy vehivavy tsy mety manana zanaka, aoka tsy ny vadinao ihany nefa noirahanao. Raha lehilahy ianao mandray-afinareo vady mihitsy ny tongava, nareo vady mihitsy ny manana etaeta. Fa velona ny Andriamanitra toriko aminao, Jesosy avy any Nazareta. Roandro fahamarana na fahamarana, roa andro fahamarana kibo momba. Mety momba arabola ianao, tsy mety mahita volana mitady vola azy. Momba ihany koa zany stérilité arabola, fahamombana arabola. Miantso anao aza manakiditra amin'ny taona vaovao miaraka amin'ny fiainana tonta, fa fiainana vaovao no entona miditra amin'ny taona vaovao. Vehivavy maro, lehilahy maro nefa mijoro vavolombelona, manana ny zanany amin'izao, afa-trosa amin'izao, sitrana amin'ny aretina amin'izao, afaka tanteraka amin'izao. Anjara anao zao, toronao izao, raiky amin'ny telopolo Desambra ifoa ray Janoary, fotoana lehibe iampita taona isika, avy amin'ny 8 iditra amin'ny 7 elanelana lava de lava, nefa iampitana ao anatin'ny alina iray montsy. 8 iditra 7 miaraka amin'ny Jesosy. Amarana ny taona iaraka amin'ny Jesosy, iditra amin'ny taona vaovao iaraka amin'ny Jesosy. Eto amin'ny espace le bonheur an-tany masatsy. Miantso anao Pastor Isidore Andrianiri sy ny fiangonana fanainy voninahitra, iampita ny taona miaraka amin'ny Jesosy. Tahaka ny ampitany zanak'Israely ny ranomasina mena no iampitantsika ny taona 8 iditra amin'ny 7 mita ny ranomasina mena izy. Ary zao ny tenin'i Jehova taminy, io Egyptianina hitanao an'io dia tsy hitanao tsony manak'izay. Ny Egyptianina nenentsika azy nampahory azy tao anatiny 400 taona mahery, mita ny ranomasina mena izy ireo. Mbola hitetiky ny anentsika azy ny Egyptianina fa nately ny ranomasina. Ninina fa valiny niaraka taminao hatramin'izay, na trosa, na aretina, na fahamombana, satrana rapanavadina, fahazara-natsy, fahinanam-bana, fahotana, na inona hiditra amin'ny taona vaovao sika. Tahaka ny namakiny zanak'Israely ny ranomasina mena, namakitsika ny aliny raiky amin'ny 2 Desambra hiditra ray Janoary. Ately ny alina izy no herina maritra anao hatramin'izay. Miaraka amin'ny herin'Andriamanitra lehibe sika, miaraka amin'ny fansoran'i Jesosy Kristy, miaraka amin'ny fanahin'i Jehova Andriamanitra, amarana ny taona sy hiditra amin'ny taona miaraka Jesosy. Ai Jesosy. Ny sabotsy ho avy zao ary no amaranantsika an'izany fahamombana izany. Na momba tsy mety miteraka ianao, na momba arabola, momba arakasa, momba aram-panambadiana, dia ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny maison de la culture no anaovana ny fitombavaka manomboka amin'ny fito sasany maraina. Amin'io no hanome anao ny torolalana ny tokony ho atao, dia mitoy alahady maraina amin'ny 8 ao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra an-tany masatsy 20 metatra miala amin'ny bazary. Amin'io ndray
no hitondranao lalindalina ao anatin'ny vavaka fanafahana sy ny teny faminaniana mba amin'ny tsodrano mba hitoerany vokatra ao aminao dia tsy hahita fahamombana itsony ianao. Azadino koa ny fotoana isaky ny alarobia amin'ny 12 toandro etsy amin'ny fiangonana fanainy voninahitra antany masaja 20 metra miala eo amin'ny bazara. Aoriana ny fotoam-bavaka dia mandray anao manokana ny lehilan'Andriamanitra sy ny vehivavon'Andriamanitra raha ilainao izany. Sabotsy zany ao amin'ny maison de la culture manomboka amin'ny fitsasany maraina ny alahady ndray fiangonana fanainy voninahitra antany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazary lalana midina tsara rameny eo amoron-dalana amin'ny valo maraina amarana ny fahamombana isika tahin'Andriamanitra. Ipok'olona tanteraka tao amin'ny espace le bonheur ny sabotsy lasa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Manomboka fantatry ny olona fa Jesosy ny tokony atonina amin'izao fiainana feno zava-manahiran'izao. Miova lalana ny olona, miova fomba fiainana, miova fomba famindra, linany amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Vavanka karazan'olona mahagaga ianao raha lasana bavaka. Fa manomboka izao inona ny saintsainao inona ianao? Mpanompon'Andriamanitra ianao. Aza mitendry fotsiny olona mivavaka andeha hangata-javatra ianao. Fa tovy ao anaty saina manomboka izao hoe olona avy any amin'ny sisintany avy any olona avy any amin'ny farantany avy any no tantanan'Andriamanitra dia lasa mpanompon'Andriamanitra zao. Dia manomboka eo miova ny fiaintsika satria inona ianao? Miova ny fisainanao satria inona ianao? Miova ny fiakanjonao satria inona ianao? Satria mifanaraka amin'ilay mampanompon'Andriamanitra anao na ny teninao. Ny teny aloka ny vavanao dia tenina, ny fisainanao dia fisainana, ny fieritreretanao dia fieritreretana, ny fiainanao andavanandro dia fiainana. Zay ny zavatra ho atao manomboka izao. Zay ny zavatra atao manomboka izao. Ny olona mivavaka manko variana mangataka fotsiny izy dia miditra am-piangonana. Mangataka izao eo an'izao, zao eo an'izao. Fa tsy hitany hoe ny fiainany mihitsy hoe olon'Andriamanitra ty olona izy. Manomboka izao dia izay ny alita eo anatin'ny saina ranabavy. Raha misy milaza hoe ha moro sipa, tsy sipa zany ny anara hoe inona ianao? Tsy sipa zany ianao. Raha misy mademoiselle nakaiky hoe tsy sipa zany mpanompon'Andriamanitra ianao. Ao sa tsy ao? Tsy bandy zany ianao rahalahy. Samy bandy miditra amin'ny tanàna indray ny bandy. Isony eo an-tsainy zany manomboka izao. Fa inona ianao manomboka izao? Zany ny fisainanao. Satria misy zavatra tsy omen'Andriamanitra anao raha tsy tonga eo amin'ny stade mampanompon'Andriamanitra anao. Misy zavatra tsy ho ataon'Andriamanitra. Ary na ny olona miditra any an-danitra aza dia mpanompony miditra any. Mideran'Andriamanitra izy.
ny hira ho an'Andriamanitra izy. Zay sy mivadiko zany a andritra ny telo taona niaraka dia tsy niteraka mihitsy izy dia nentina tany amin'ny dokotera moa zany a dia ny dokotera niteny hoe momba ny vatinao dia nifonjenay ny fitsaboana rehetra hatrany amin'ny mpanao fanafody gasy a mbola miteny ihany koa hoe momba ny vatinao dia zay moa zany tamin'izany fotoana zany mbola tsy nivavaka dia rehefa taty afara moa zany a natsoan'Andriamanitra amin'izay a dia rehefa natsoan'Andriamanitra dia amariko tona aloha fa fiangonana ny tson'Andriamanitra fiangonana farany alako indrindra fa noho fiantsony a tsy afaka nandaha ary tafiditra amin'ny fiangonana tsy tiako nefa nahasoa le izy ary nahitako ny voninahitr'Andriamanitra fa roa manarakaraka an'izay a manana fiangonana misy aho fianaratsoa fa tonga ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore namangy an'io fiangonana io rehefa tonga namangy tao izy dia niteny ray aman-dreny ara-pananay hoe lehilahin'Andriamanitra mivady manana fanomezam-pahasoavana manitrana amin'ny aretina rehetra any amin'ny kibo zay problème rehetra any amin'ny kibo tena zay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra an'izy mivady dia niteny tampoko mivadiko hoe ndao tsika anatona amin'ny pasteur Isidore rehefa nanatona amin'ny pasteur Isidore zahay dia tonga teo anatrehany fa fahagagana no hitako ary tsy mbola nahita fahefana lehibe ohatr' zany amina lehilahin'Andriamanitra ary za io olona pekany tao olona tsy minomino zavatra fahatany zany fa tamin'izay fotoana zay zany a nahita ny zavatra nataony nanao délivrance teny devoly tao amin'ny kibony vadiko fa tena fahagagana lehibe ny hitako ary tena niteneny le devoly tao anatin'ny kibony vadiko hoe 2 minitra nomeko anao mivoatao anao fa zany tanatin'ny 2 minitra zany nisy zavatra tena tsy nahetsika ary tena gaga hoe fahefana avy aiza no ananan'ity lehilahin'Andriamanitra ity ahafahany manao zavatra ohatr' zao fa rehefa tapitra iny a nasiny afo tao anatin'ny kibony vadiko dia rehefa nasiny afo tao anatin'ny kibony madamo afin'Andriamanitra no nataony tao miteny fotsiny izy hoe asiako afo izy izy ao anatin'io tranonjazan'io vehivavy io dia mivoaka ao ianao satana dia manisa telo aho izy dia mivoaka ianao dia mila anao manao veloma nanisa telo izy dia nivoaka kika mafy le devoly dia niala tao anatin'ny kibony vadiko dia nahatsiaro amin'izay madamako dia niteneny inona ny zavatra renao misy zavatra renao marary ve ao aminao dia ozy nataony madamako hoe ato anaty kiboko izy mamay be ohatra ny afo dia ozy nataony pasteur hoe nasiko afo tao dia nitsapain'ny pasteur ohatra zao kibony dia ozy nataony pasteur raha vao miray amin'izao nareo mivady ozy izy dia hananjanaka amin'ny heritaona ohatran'izao izy izy mananjanaka nareo tamin'ny volana oktobra tamin'ny 2016 nitrangan'izay zavatra zay amin'izao tsika miteny zao a mivadiko teraka tamin'ny faravolana mety eo teraka izy teraka lahy ary voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izay zavatra nataon'izay a ary ity lehilahin'Andriamanitra ity no nampiasainy ahafahana nahazo an'izay zavatra zay ny tiako marina amintsika kristianina rehetra ny lehilahin'Andriamanitra izay ampiasain'Andriamanitra eto Madagasikara dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy sahala ny dokotera ihany koa io ny dokotera mitsabo fo tsy hitsabo ny masonao ny dokotera mitsabo ny resaka intestin tsy hitsabo ny cœur anao dia ohatr'izay ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra fa manana mampiavaka azy izy amin'ny fampiasan'Andriamanitra azy dia tiako ny manarara ohatra teteny amintsika vahoaka ny Toliara amin'ny fandalovana eto Toliara matoa izy miala amin'ny toerana misy azy ihany dia misiraka indray ampanaovin'Andriamanitra azy ary rehefa iran'Andriamanitra izy tsy mivery-maina fa tsy maintsy misy fiantraikany amin'ny olona izay manatrika amin'izay fotoana izay sotra voninahitra ho an'Andriamanitra izy roa vavolombelona eto ary amerianako ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany Jesosy dia nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainako satria
Iaho de olona momba niteraka hoe teny olo filazan'ny dokotera ary tena nisabo taiza nisabo tany amin'ny dokotera tany amin'ny ombiasa nandeha tany amin'ireny mpanotra reny fa tsy nisy vahaolana fa hoy izy ireo hoe tsy miteraka hony aho de nataony akao de hitan'ny dokotera hoe efa potika ny tranon-jazako de ny fotoana efa ray taona tsy nandeha tsony reglako efa hoe zay zany fambarafara hoe tena sisy fanafansony de natsoiny tompo amizay izahay mivady de nanompo an'Andriamanitra de nisy fotoana nandeha taty Fianarantsoa ny lelan'Andriamanitra pasteur Isidore de hoy ray aman-dreny ara-pananay tamizay hoe ho anareo zay manana olana amin'ny kibo na tsy miteraka de manantona azy fa amin'izy mivady reo ao ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy de tonga i pasteur Isidore de nakany izahay mivady rehefa tonga teo izahay de natany délivrance kely fotsiny de petra-tanana de hoy izy hoe fa miray nareo mivady de tonga de mitohy zaza de amin'ny herintaona tahaka zao efa mitrotro zaza ianao amizay ohatra mbola tsy niny ihany satria hoe reglako sy mandeha de ahoana zany no hateraka na hoe isy zaza ato kiboko kay vo vita tokoa zay teny lelan'Andriamanitra zay herinandro fotsiny de nitohy zaza iaho ary io izy io atoroko anareo rehetrarehetra io Isaiany anarany de mba amerina voninahitra an'Andriamanitra fa ratsy Jesosy Kristy nanavotra anay de tsy tahaka izao izahay ary mbola hitoroko vavolombelona ihany koa fa mbola misy fitahina magaga fa efa mitohy zaza koa zany aho amizao. Voninahitra ho an'Andriamanitra no hijoroako vavolombelona eto fa io zanako zany de tanatin'ny taona maro tsy nahazo zanaka izy de nivavaka foana zay mianakavy nivavaka tsy nitsahatra nivavaka ary misaotra an'Andriamanitra zahay fa tsy mba nandeha tany amin'ny fanompoan-tsampy zany mihitsy zahay na inona zany ny zavatra niseho na inona zavatra manakana de tsy nanana saina hoe andeha anatona fanompoan-tsampy na renjaza azy na renjaza tsy nandananay mihitsy zany fa de teny de ny fanojo tamin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izy pasteur izy io de niresaka ny olana mahazo azy de le mpanompon'Andriamanitra no niteny hoe tsara aminao manatona ny lelan'Andriamanitra de pasteur Isidore zany de nandeha tany izy rery nandeha tany rehefa nandeha tany izy de ny fanazava teo ny fampiresaka izy mianaka de rehefa fampiresaka izy mianaka de nivavaka ho azy le mpanompon'Andriamanitra de nanome teny ao amin'ny fanekena taloha ao amin'ny Exodosy 23-25 de ny hoe manompo an Jehovah Andriamanitra ao de tany haninao sy ny raninao izy ary esorony aminao ny aretina tsy isy afa-jazana na momba de iny tenin'Andriamanitra iny zany rehefa mivavaka izy de ampidirina ao anatiny ny tenin'Andriamanitra iny mivavaka isanandro de akory ny fahagagana ny asan'Andriamanitra zay tsy takatry saina fa nitoejaza le zanao de tena faly ary isaorako Andriamanitra avindrindra fa namaly vavaka izy rehefa naniraka an Jesosy tety amboniny tany ny iray dia tsy naniraka azy itory ny filazantsara ihany fa naniraka azy ihany kio andende anao soa sady nasitrana zay rehetra azo niarin'devoly satria Andriamanitra nomba azy. Asan'ny apôstôly toko 7:7 izay nosorana Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery
sady nandendeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ny fiangonana fanainy voninahitra dia mandinika ny baiboly ary mampiatra izay nolazainy ny baiboly. Dia hitantsika ao anatin'ny fiangonana izany fanosoran'Andriamanitra ny fanahy sy ny hery zany amin'ny fanaovantsoa, amin'ny fanasitranany ary amin'ny fanafahana izay rehetra azo ny heriny devoly. Nisy ihany koa ny fanaovana soa tamin'ireo be antitra tao an-tany masaja tao tamin'ny herinandro lasa teo eny. Misy ny fanasitranana tao ao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra, misy ny fanafahana ireo olona azo ny heriny devoly tonga ao anatin'ny fiangonana, fa misy ihany koa ny fanaovana soa amin'ireo olona ivelan'ny fiangonana satria Andriamanitra dia fitiavana. Ireto be antitra folo ireto dia samy nipilorana vary 3 kilao avy, menaka 2 litatra avy ary akoho sarairay avy, lela vola 3 alina avy, sira rairay avy, anaovany fety ifaliny amin'izao farany taona izao. Ny fitiavan'ny Kristino manery anay, tianao Jesosy. Dia misaotra andrina fanahiny voninahitra zay amin'izao fanomesana toetsara izao amin'izao vaovao tsy mbola nisy aloha tamin'izao ny hoe amin'ny fiangonana no manao ohatran'izao raha tsy anareo, ka ny hoe hitanareo zany fa lehibe tokoa zany fitiavanareo anay zay tsapanay ary hitanay koa fa ao anatin'ny atao hoe fitiavana matoa nampisehoana zao zavatra ansarainareo zao amin'izao renareo. Koa dia misaotra ny pasteur, misaotra amin'ny fiangonana manontolo, Andriamanitra ny ampiroborobo ny fiangonanareo zay hita fa mbola tery tokoa hitanay amin'ny radio fa manantena izay fa ahita fiangonana lehibe ho an'ny fanahy voninahitra ato atery efa tena hita fa maro dia maro ny mpiankona aminareo ao. Dia ny mpiankona hoe ara-mozay Andriamanitra mahay zavatra, fa zavatra ataonareo dia hita azo safaitsanana tokoa koa mirary ny firoborobony fiangonanareo zay tokoa hita fa ofa maro mba mitovy amin'ireny fiangonana be rehetrarehetra misy. Dia fanan'Andriamanitra mibotsaka ao amin'ny mpiankona tsirairay sodin'ny fanitaka pasteur zay tompony fiangonana. Andriamanitra ny anatintsika rehetra ary taom-baovao sambatra, krismasy sambatra ho tsika rehetra. Ny sabotsy ho avy zao ary no amaranantsika an'izany fahamombana izany, na momba tsy mety miteraka ianao, na momba ara-bola, momba ara-kasa, momba ara-panambadiana, dia ny sabotsy ho avy zao ao amin'ny maison de la culture manaovana ny fitoam-bavaka manomboka amin'ny fito sasany maraina. Amin'io ano hanome anao ny torolalana ny tokony ho atao, dia mitoy alahady maraina amin'ny 8 ao amin'ny fiangonana fanainy voninahitra an-tany masaja 20 metatra miala amin'ny bazary. Amin'io ndray no hitondranao lalindalina ao anatin'ny vavaka fanafahana sy ny teny faminaniana mba mitsodrano mba hitoerany vokatra ao aminao, dia tsy ahita fahamombana itsony ianao. Azadiny koa ny fotoana isaky ny alarobia amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny fiangonana fanainy voninahitra an-tany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazary. Aoriana ny fitoam-bavaka dia mandray anao manokana ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavyn'Andriamanitra raha ilainao izany. Sabotsy zany ao amin'ny maison de la culture manomboka ny fito sasany maraina, ny alahady ndray fiangonana fanainy voninahitra an-tany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazary, lalana midina tsara rano iny eo amoron-dalana amin'ny 8 maraina. Amarana ny fahamombana isika. Tahin'Andriamanitra.
fanany voninahitra fandarana ahafahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao. Ampy zay ny aretina, ampy zay ny trosana matotra anao, ampy zay ny fanilikiliana, ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra. Fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina. Fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra.